tompo matoky fa mety ny fitondranao dia azo antoka hoe ny tananao mihitsy mitantana anay ilay tananao mahery mety tsy ho takatra androany ny antony izay mahazo a mety hoe mandalo zavatsarotra fa mifantatro dia fiafarako eo ampelantananao ka ninona izy eo ninona anjo dia androso foana azy Jesosy satria tsy miova ny tenao hoe indro ianao ombanay mandraka arivo ambara-pataperan'izao tontolo izao tsy maintsy mandresy a Jesosy a manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eo apototra fahitalavitra ny tenako amin'ity andro androany ity fifaliana lehibe ho ahy ny miaraka aminareo amin'ny alalan'izao fandarana izao amin'ny alalan'izao afatra entiko ho anareo izao hoy aho aminareo amindra fo aminareo ane ny tompoandriamanitra tsy to dia ilay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao dia ilay Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona averiko indray hoe amindra fo aminareo rehetrarehetra ny tompoandriamanitra tsy to amangy anareo ihany koa ane ny fanahy masina fahasoavana lehibe zany hoe olombelona isika kanefa dia hofanginy ny fanahy masina satria misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny fiainanareo ka zay ny firarinitsoa avy ety amiko hoe amangy anareo ane ny fanan'Andriamanitra eo ampandrenesanareo azao afatra entiko zao itomby ihany koa ane ny finoanao ny finoanareo ao anatin'ny fotoana anambarako an'izao afatra izao na anambarako azao tenin'Andriamanitra izao manaraka zany miomana ihany koa ianareo miomana ny andray ny herin'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra manasitrana
raha toka marary ianao. Miomana ny andray ny herin'Andriamanitra mamaolana raha ohatra ka ao anatin'ny olana amin'ny karazany ianao amin'izao ry zao. Miomana ny andray fanafahana raha matsapa ianao fa misy herina fanaratsy, herina devoly manaloka anao amin'ny alina, tsy mampatory anao, miseho amin'endrika ratsy mampitahotra anao izy. Tsy haiko ihany koa zay mety karazana herina devoly miseho amin'ny fiainanao. Miomana ianao ny andray fanafahana, ary miomana ihany koa ny andray ny herin'Andriamanitra mitondra anao amin'ny fitahiana, mitondra anao amin'ny fiainana mety, mitondra anao amin'ny fiainana manjary. Miteny zany aminareo mantsy aho, satria nahoana? Satria efa ao am-pon'Andriamanitra hatramin'ny ela ny hijery sy ny hiay ny olombelona rehetra velona eto ambony tany ety. Noho iza hoy no Jesosy Kristy zanany, no Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lay tokana zay efa nampideny tety ambony tany, zay efa nomeny antsika. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy io mantsy no ahafan'Andriamanitra mijery akaiky atsika, ahafan'Andriamanitra miay antsika isam-batan'olona. Noho izany averiko indray le tena nambarako tery aloha hoe miomana ny andray ny herin'Andriamanitra manasitrana raha toka marary ianao. Miomana ny andray ny herin'Andriamanitra mamaolana raha toka ao anatin'izany olona zany tokoa ny fiainanao ankehitriny. Miomana ny andray ny herin'Andriamanitra nafaka raha ohatra ka matsapa ianao hoe misy herina devoly tokoa mitatao eo amin'ny fiainanao. Ary indrindraindrindra miomana ny andray ny herin'Andriamanitra mitondra fiainanao ho amin'ny fitahiry, ho amin'ny fiainana mety, ho amin'ny fiainana manjary. Tia antsika Andriamanitra, tena tia anao manokana, zay mahita sy mandray ahy amin'izao ry zao ny Tompoandriamanitra. Hitotra ny hafatra spesialy ho anareo aza ao, fa mialohan'izay aloha de andao sika hiaraka anao hira fanompoana an'Andriamanitra. De orinan'hira ho ataoko ny vavaka ho fametrana zavatra rehetra eo an-tanan'ny Tompo. Samy tain'Andriamanitra tompoko. Ataovy amin'ny fonao manontolo zany hira entinao miakohaka mitsoka an'Andriamanitra izany. Aza manamelo tena fa vonona mela heloko anao izy raha miakiny fahotanao ianao, raha tapa-kevitra hiala amin'ny toetra ratsinao ianao, amela ny heloko ao Andriamanitra. Misaotra Tompo, tena tiana ianao. Tsy afaka miampangana ny devoly no Jesosy Kristy voaomby teo ambony azy fijaliana, nalevona, natsakana tamin'ny maty, ary mifonao anay eo an-tanakavananao Andriamanitra ray.
Jesosy io. Sotra Jesosy io. Sotra Jesosy io. Lehibe ny fitiavanao anay. Ao aminao no hanomezan'Andriamanitra ray famelan-keloka ho anay rehetra. Fanokanana anay olon'Andriamanitra. Ia, zava-dehibe ilay hira niarahantsika nanaraka teo fa andeo hivavaka avy hatrany isika. Tompandriamanitra tsy to, lay izy hatr'izay hatr'izay ka ho mandrak'izay mandrak'izay. Misaotra anao zahay fa Andriamanitra tia anay zanak'olombelona tokoa ianao. Ary ny fitiavanao indrindra no antony mahatonga anay tafajoro ka mahita sy mandre azo afatra eto mpanomponao zao. Engane ka isy zavatra lehibe hitranga eo amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy amty androandroany ity. Ny marary ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny manana olana ho voavody ho afaka amin'izany olana zany. Ireo zay nampahoriny demonia atsapa fa tena voavody afaka tamin'izany izy. Ary ny rehetra tsy resaka fotsiny fa atsapa fitahin'Andriamanitra tokoa any izy. Misaotra Andriamanitra eo an-tananao ny mpanomponao ny afatra entiko amin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko amaky baiboly isika. Jereo ny baibolinao na arao io voasoratra io. Marika toko 2 dia vakina 9:7. Araha nare zany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra no mila mpanafanafody. Tsy ny olona marà, tsy ny olona salama no mila mpanafanafody, fa ny marary. Zay voasoratra io. Tsy toka ho Jesosy hitady ny olona marina eto ambody tany ity. Tsia. Toka ho Jesosy mba hitady ny mpanota. Zay io voasoratra io. Ino tsara ke zao fanazavana ataoko aminareo zao hoe mampalahelo izy ity a. Fa maro amin'ny olona no tsy matakatra ny tanjon'Andriamanitra ray raha nanome an Jesosy zanany atsika zanak'olombelona izy. Raha napidina Jesosy zanany ho ety ambony tany izy. Dia vokatry zany tsy mahaliana ny olona ny am Jesosy. Tsy mataitra ny olona ny am Jesosy. Enina dia fa misy mpanompon'Andriamanitra maro azy no manambara ny am Jesosy. Dia zay tsy mahaliana ny olona ny am Jesosy. Tsy mataitra ny olona ny am Jesosy. Enina dia fa misy olona mijoro vavolombelona am karazany azy tonga eo aminy. Dia tsy mahaliana ny olona ny am Jesosy. Tsy mataitra ny olona ny am Jesosy. Enina dia ry olona zay fahita. Olona efa hita fa efa tena resy tanteraka noho ny asarotry ny fiainana, noho ny amafy ny olana miajady eo aminy. Efa resy tanteraka noho ny aretina zay mahazo azy. Efa tapidalakale teo sokina nanano bato. Tsy hitanitsy eto rany fiainana na iakavia na iakavanana. Eny na dia ry olona zay azo asana hoe hita miasaran'ny olana am karazany azy a. Dia tsy mba liana ny am Jesosy ary tsy mba taitra ny am Jesosy. Hoe mba hanatona Jesosy am'izay izy. Mba hisafidy ny anompo a Jesosy am'izay izy. Tsy tonga am'izany mihitsy ny fo amam-panan'ny olona maro. Na dia ry olona
efa tonga kristianina azy efa olon'ny fiangonana zay ny fomba filaza azy de mbola tahaka zany anko fiainana kristianina izy olon'Andriamanitra izy olon'ny fiangonana izy fa rehefa tena rano akaiky fiainana dia tsy malina azy loatra ny am' Jesosy, tsy mataitra azy loatra ny am' Jesosy. Zany no antony mahatonga olona be dia be na kristianina na olon'ny fiangonana aza le olona de tsy mba manorona ny finoany na ny fatokiny ao am' Jesosy zany mihitsy izy fa aleo miezaka mitondra ny fiainany arak'izay veriny fa mety na miezaka mamany olana samirery arak'izay takatry ny saina maneritreriny. Riavana malala ianareo zay mahita sy mandray ahy am'izao ora izao oko fantatrika rehetrarehetra tompoko fa tiatsika zanak'olombelona ny tompoandriamanitra tsy toa anisan'ireo olona tena tia ianao ianareo zay mahita sy mandre an'izao afatra entiko izao. Tiany isika marina fa efa nanota tamin'Andriamanitra isika olombelona, marina fa efa nanao diso tamin'Andriamanitra isika olombelona, marina fa efa nanomana alay fariafo sy solofara ho famaizana ny olombelona mpanota ny tompoandriamanitra. Marina daholo zany resahitra zany kanefa nanapa-kevitr'Andriamanitra fa amindra fo amintsika zanak'olombelona aneo ny fitiavana tena fitiavana lehibe ho antsika zanak'olombelona, aneo fahasoavana tena goavana indrindra ho antsika zanak'olombelona. Zany no antony natonga an'Andriamanitra lay nahary-lanitra sy ny tany lay Andriamanitra tsy to nanapa-kevitra fa nomeny ny zanan'ilay tokana Jesosy no anarana, nampidiny tety ambony tany zanan'ilay tokana Jesosy no anarana. Ahoana ho ny voasoratra ao am' Jaona 4:20 io voasoratra io fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana, nomeny Andriamanitra ny zanan'ilay tokana Jesosy no anarana mba tsy very any fariafo sy solofara zay rehetra mino ny Jesosy io fa mba hanana fiaina mandrakizay. Nomeny ny zanan'ilay tokana Jesosy no anarana mba ho sitrina amin'ny aretina ny olona rehetra zay marary ka mino ny Jesosy io. Nomeny ny zanan'ilay tokana Jesosy no anarany mba ho afaka am'ireo herina devoly mampahory zay rehetra mahatrapa fa hory ka hoe mino ny Jesosy zanany lay tokana io. Ny tanjon'Andriamanitra mantsy de zao hoe raha nomeny ho antsika olombelona Jesosy, raha nampidiny tety ambony tany Jesosy, ny tanjon'Andriamanitra ny amonjy ny fanahintsika mba tsy ho very. Zay le Jaona 4:20 mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiaina mandrakizay. Nanomboka tamin'ny fotoana nalavo any Adamaseva matsy tompoko de hoy Baiboly hoe very ny zanak'olombelona, tafasaraka tamin'Andriamanitra zanak'olombelona ary ny lalana nitondran'Andriamanitra ny olombelona de nakany am'ilay fahaverezana mandrakizay any am'ilay tao hoe fariafo sy solofara. Ary maro ny olona ny miasakasaka miroatra makany no miherin'ny devoly misarika azy. Kanefa izao no ny fitiavan'Andriamanitra atsika de nomeny Jesosy zanany, nampidiny tety ambony tany Jesosy zanany mba amonjy atsika tsy ho tonga any am'izany fahaverezana zany fa kosa mba ho tonga any an-danitra any am'izay misy an'Andriamanitra lay antsoina hoe fiainana mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra ihany koa dia miala-sitrana ny olona rehetra marary na inona aretina, na inona karazana aretina, na inona hery lay aretina. Efa hatramin'ny ela Andriamanitra no nahita fa tapidalakale ny akamaroan'ny olona ny amin'ny aretina mahazo azy. Misy mpitsabo mahay fa voafetra ihany ny fahaizany. De tapa-kevitra Andriamanitra fa de hositraniny avokoa zay rehetra olona marary ka mitodika any aminy ary mino ny Jesosy zanany io. Zay natonga an'Andriamanitra ke
nilaza fa mbola tsy tonga tety ambony tany Jesosy de fa niteny hoe ho avy Jesosy io, ho avy io mpamonjy io, fa io Jesosy io mpamonjy io de efa nasaiko nitondra ny aretin'ny olombelona rehetra, efa nasaiko nitondra ny aretin'ny olombelona rehetra, ka amin'ny fotoana tokavany eny ambony tany anombony anaovan'le mission reo sisina avokoa zay rehetra mino any Jesosy zanako latokako io. Tanjon'Andriamanitra ihany koa dia ny anafaka andre olona zay ao anatin'ny olana amin'ny karazany. Mampalahelo nke fiainan'ny olona am'izao vaninandro zao hoe mampalahelo. Taloha mbola azony olona zakaina ihany, azony olona lanjaina ihany le olana, fa ankehitriny efa tsy zaka lanjaina intsony, efa tsy tondra ny olona intsony, ary zay mahatonga ny olona maro kifikivy. De zao ny teniko, raha ianao irery ihany mo aman'ny olana ny fiainanao, tsy voafaly olana. Ary raha sanatrika ametsiny anao fa izy ho fotry olana io, tsy mahova, tsy mahafaka ny olana aminao akory zany e. Zay mahatonga an'Andriamanitra omeko zanako latokako, ampiteko any ambony tany zanako latokako, ary saorany Andriamanitra fa i Jesosy io de efa navita ny teny toy zao izy. Matiny 7:20, makanesa ty andro ianareo rehetra zay miasa fantatra sy mavesatra entana fa izao no anomenareo fitsarana. Jesosy no vahaolana ho atsika malohana ny olana rehetra misy eto ambony tany ety. Aza mety etrahatsy ianao, aza mety etreroa anao, fa Jesosy no vahaolana. Ny tanjon'Andriamanitra ihany koa dia ny anafaka andre olona zay matsapa-tena hoe misy fanaratsy manaloka azy amin'ny alina rehefa matory, na misy hery mihitsy hoe manavesatra azy amin'ny alina rehefa matory, na ihany koa matsapa-tena izy hoe misy zavatra tsy normal zany eo amiko, de volony eo ambadika, fanaratsy no fotry zany. Efa nioman'Andriamanitra ny anafaka ny olona am'zany ry havana malala, efa nioman'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ny anafaka ny olona am'zany herina devoly mamatotra, manaketra, mampahory izany. Ka isika rehetra zay mandray azo afatra zao zany de fa nataon'Andriamanitra ao anaty toerana iray hoe ianareo de mendrika anehoana zany fahasoavana lehibe amin'ny karazany nambaram-panompoko zany. Ka de mino ianareo ekeo zany teny zany, ary ao reny ao am' Jesosy ny finoanareo sy ny fanantenanareo. Ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any. Ianao eke reto teny Baiboly reto hoe etiko milaza ny am' Jesosy Kristy hoe iza marina moa izy, ary ny ran'Andriamanitra ho amin'inona tokoa moa izy. Asy ny apôstôly aloha 10:20, io voasoratra io, zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, nosoran'ilay Andriamanitra totoa mba handehandeha hanao soa Jesosy de voaositra mba hanasoa ny olombelona. Tombontsoa lehibe ho anao ny mino an Jesosy sy ny manapa-kevitra ny anatony Jesosy. Zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ka mandehandeha manao soa sy manasitrana ny olona marary rehetra, tsy fidy io naretina ino naretina inona. Tombontsoa lehibe ho anao zany ny mino an Jesosy ho mpanasitrana, ary ndrendrendrendra ny manapa-kevitra ho eo am' Jesosy. Zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ka mandehandeha manao soa, manasitrana ny marary, ary manafaka zay rehetra azo ny hery ny démonie. Mpanafaka Jesosy. Tombontsoa lehibe ho anao ny mino fa zany tokoa Jesosy, fa saohanao anao ny manapa-kevitra hoe andeha totika any am' Jesosy ao, mba tokanao afaka amin'io asana devoly mampahory anao io na inoninona karazany. Zay le asana apôstôly 10:20. Fa toy zao ndray ny teny manaraka, ary Jesosy mihitsy no teny anty teny ety. Marka 2:7, lay mivakila ty ary aloha. Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny olona marary, tsy ny olona salama no mila dokotera fa ny olona marary.
zay ny teny nataony Jesosy Kristy. Raha tonga tety ambony tany ao, zay dika le teniny, de tsy hoe aiza misy olona finaritra, aiza misy olona salama, tsia, fa tonga izy mba hitady andreo olona zay marary, hitady andreo olona zay tsy salama, atao iny mba ho sitrany na. Satria Andriamanitra ray araka le nambarako taminareo, araka faminanina nataony Isaia mpaminany, fa Jesosy zanany de fa nasan'Andriamanitra mitondra ny aretin'ny olombelona rehetra, zay le faminanina. Nasan'Andriamanitra mitondra ny aretin'ny olombelona rehetra. Ka rehefa tonga tety ambony tany Jesosy dia nomporifono fa tena andendeha anasitrana tokoa no ataony, andendeha anafaka ny olona azo ny herin'ny demôny tokoa no ataony. Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny olona marary, tsy ny salama no mila dokotera fa ny olona marary. De toy zao ihany koa toa le teny io marika toko faharoa de fa vita ambin'ny folo io ihany. Tsy tonga ho Jesosy, tsy tonga tety ambony tany ao mba hitady ny olona marina, hiatsy ny olona marina, avy ety amiko anareo olona marina rehetra, fa tena tiako be mihitsy ny fahamarinanareo, tsia, fa tonga ho Jesosy mba hitady ny mpanota, amonjy ny mpanota. Ianao zany zao tena tia amin'ny mampanota anao, amin'ny mampanota atsika, tena tia. Ary ny tiavany atsika de hoe mba ho vonjena ianao, mba ho vonjena arabaky teny ny fanahinao, mba tsy very any amin'ny fahaverezana mandrakizay, fa kosa mba ho tafita soa iaraka amin'Andriamanitra mandrakizay ao an-danitra. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Allo tsara ke zao tantara entiko izao manazava aminareo ny tena fitiavan'Andriamanitra tsika zanak'olombelona. Rehefa tonga tety ambony tany tokoa Jesosy, ka tonga ny fotoana mety, de nalain'Andriamanitra Jesosy, de natolotra teo an-tanam-panota, natolotra teo an-tanam-pitsara, mba homelohany, mba atao sorona eo ambony hazo fijaliana. Ny olona ndraindray mieritreritra hoe ratsy toetra be ny olona tamin'izany fotoana zany, ratsy saina be ny olona tamin'izany fotoana zany. Jesosy ve nanao soa, nanasitrana ny marary, nampitombo mofidimy sy drondroa, navoky olona, kanefa de sany olona ny misambotra azy, sany olona ny manameloka azy, sany olona ny manolotra azy mba ho vonoina. Tsy hevitry ny olona zany ry havana, fa planin'Andriamanitra hoe tsy maintsy atao sorona Jesosy Kristy, tsy maintsy atao sorona eo ambony hazo fijaliana izy. Novonoina mihitsy Jesosy Kristy, novonoina natao maty Jesosy Kristy, satria misaritra tian'Andriamanitra atongavanao. Nalatsa-dra Jesosy Kristy, satria misaritra tian'Andriamanitra atongavanao. Avy eo nalevona Jesosy Kristy ho fanehoana amin'ny olona rehetra fa maty Jesosy, tena maty Jesosy Kristy. Misaritra tian'Andriamanitra atongavana ihany koa ao. Fa saingy ho Baiboly tamin'ny andro fahatelo de natsaran'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy, nataon'Andriamanitra velona Jesosy. Zany rehetra hita zany no niseho, satria misy zavatra tian'Andriamanitra atongavanao, misy tandrona tian'Andriamanitra ho tratrarinao. Ry namana rehetra zay mahita sy mandray ahy amin'ity andro androany ity, zany rehetrarehetra zany no nataon'Andriamanitra ray niatra tamin'i Jesosy Kristy, nataon'Andriamanitra ray niatra tamin'i Jesosy. Zany rehetra zany ho lalana tokana sady tsara indrindra entin'Andriamanitra mamonjy zanak'olombelona amin'ny lafin-javatra rehetra. No zany na iza olombelona, na vieza, zay rehetra mino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra, mino a Jesosy ho mpamonjy, zay rehetra mino a Jesosy, mino andreo voalazako rehetra ireo hoe natao sorona teo ambony hazo fijaliana Jesosy, natao maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy, hoe nalatsa-dra ihany ko Jesosy, hoe nalevina ihany ko Jesosy, fa natsaran'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo. Zay rehetra mino an'izany rehetrarehetra zany dia ho vonjena tokoa zany olo zany, ho vonjen'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra, na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona.
ny voninatrany atolotra ho any Andriamanitra ray zanaka fanay masina am'izao fotoana zao azy de hiato kely isika andao sika hiaraka anaraky hira anankiray de aorinan'izay dia hotoizoko indray a ny afatra ho ambarako ny afatra sady anomboka amaraparana an'izany afatra zany aho omena tompany ny voninahitra. Que notre cœur, que notre corps, que notre âme et que notre mind déborde de toi. Et que ta présence en nous soit vraiment réelle. Que ce soit quelque chose de palpable, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons. Couvre-nous. Couvre-nous de ta puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Saint-Esprit, ce n'est pas juste un chant, en moi devienne c'est une vraie palpable. supplication. Je veux une autre dimension de toi. Couvre-nous de ta présence. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh Saint-Esprit. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oui, nous voulons la dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, nous voulons la dimension du toucher. Pour que tu touches nos vies. Tu touches tous les aspects de notre vie. Et pour que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent. La dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Car c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Oui, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. Ya isaorana malokana moa teknisianina nanapetsika nandefa zahiry zay de nafantsika ihany ko mba niaraka nanao le hira ho anareo zay minahy an'ilay hira
na io le tokira hira fanaonay ao am-piangonana mola izy zay mahatonga lay hira ao anaty fiangonana no hitanareo toy zao koa ary ny afatra tompoko ry namana rehetra mahita sy mandre ahy am'ty andro androany ety zany rehetrarehetra zany no nataon'Andriamanitra ray niatra tamin'i Jesosy Kristy zanany nataon'Andriamanitra niatra tamin'i Jesosy Kristy zanany mba ho lalana entin'Andriamanitra mamonjy antsika zanak'olombelona amin'ny lafin-javatra rehetra manaboka androany tiako mihitsy anao tena hitodika amin'Andriamanitra ary ino an'izay fitiavan'Andriamanitra izay ary ekeo ny fitiavan'Andriamanitra atsika ary mino an'le programman'Andriamanitra natao atsika tamin'ny alala Jesosy Kristy no zany zay rehetra mino an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra ho mpamonjy ity zao tontolo zao ity zay rehetra mino andreo voalazako reo hoe natao sorona teo ambony azy fijaliana Jesosy novonoana teo ambony azy fijaliana Jesosy nalatsa-dra teo ambony azy fijaliana Jesosy ary nalevina ihany koa tahorina an'izay entin'Andriamanitra maneho amin'ny olona rehetra ty fa tena maty tokoa Jesosy zay rehetra mino an'izany ary mandray azany amin'ny fony rehetra de hovonjena tokoa zany olo zany hovonjena amin'ny lafin-javatra rehetra izy raha marary anao de hositranina raha mana olana de ho afana raha napahoriny devoly anao natao afaka am'izany rehetrarehetra zany talohany nisamborana Jesosy a de noporofony Jesosy talohana fatesan'i Jesosy a de noporofony Jesosy tamin'ny olona rehetra fa ny ran'Andriamanitra ray ho am'izany tokoa izy zany no atony natonga andreo olona marobe narary tamin'ny fotoana nandalova tety ambony tany ka rehefa nanatona azy le olona de nositraniny gaga ke ny olona tamin'izany fotoana zany nahita andreo olona marobe tonga teo am' Jesosy ka sitrany ohatra am'izany zao a lehilahy anankiray zay boka napahoriny aretina abokany de rehefa nahita Jesosy izy de nanatona de nitery tompoko raha mety aminao re diovy aho afao aho fa boka de hoy Jesosy mety aho tanao tsy nanda Jesosy mety aho de natsotra ny Jesosy ny tanany madiova am'izao aretina boka izao ianao niaraka tam'izay tonga de nitsany ny abokany tsy niandro hoe tsy kelikely fa niaraka tam'izay de nitsany ny abokany ary sitrateraky izy ianao zany afaka nositrina zao de zao afaka nositrina zao de zao ianao makaka nge Andriamanitra riavany matalantso nge Andriamanitra riavany tsy an'Andriamanitra tao voangana zao ngamany teo amin'ny ray vola mahery kely teo de nisy olona nanatonato am broko fa marary ny zanakely misy hernie de ny fanapa-kevitra ny dokotera tahoriny fizahana de hoe tsy maintsy didina urgent de le mamany io zazy io natahotra ho didina aveny zanako matahotra le dada aloha fa pare hoe tsy manina fa raha zay na soa azy ho didina fa le mamany natahotra de tonga atao broko zareo tantaran'izany de nampahery azy ah de nivavaka ho azy ah tsisy tokony atahoranareo manasitrana Jesosy amin'ny alalan'ny fametrako tanana misen'Andriamanitra manasitrana ao am' Jesosy vity zay de mantafo anao le dokotera le mpandidy ahoana ihany hevitrareo efa grave be nge situation zanakareo e fa tahorina ny fametrako tanana io a tsy naheno reto ray aman-dreny reto hoe io le zaza fa minainaina raha mbola marary mantsy le zaza minainaina zay reny tsy minainaina tsy nitomany de teny any de tonga ary ny fotoana tsy maintsy roso am'izay tsika hitondra ty zaza ty ho atao opération satria sao de mitombo be la iretina ho aminy satria fa urgent be araky ny écho araky ny fizahana natao azy de dao azy nentina amin'ny hôpitaly izy de natao dao ny fikarakarana rehetra fa ny manana fahodidina de milohan'izay aloha de natao ny fizahana farany gaga le dokotera
fa tsisy na inona tsony tamikibony levona leriny de rain'andriamanitra zany rehetra zany riavana ilazako aminareo hoe mpanasitrina jesosy mpanasitrina jesosy melony nisaborana azy melony nalorana azy ho faty de fa nalaprofo izy fa mpanasitrana ary hatram'izao de mpanasitrana izy tena mpanasitrana jesosy kristy omena voninahitra Andriamanitra tsy tonga tady ny marina ho jesosy fa ny mpanota mba hibebahana tena zany tokoa jesosy a zany jesosy kasiany tantarany Zakaiosy ohatra de mampahery be nge mieritreritra zany hoe lela mpanota lela fa ratsy toetra lefa ratsy saina kanefa dia nidirany jesosy tany atokantranony de nivonjeny jesosy izy de ho jesosy tonga androany ato mitetrany ity famonjeny fa ity lela mpanota ity de taranaky Abrahama ihany ko zany hoe teo ny eo ihany de efa neken'Andriamanitra ho isandreo olona eken'Andriamanitra ho any an-danitra any am'izay misy an'Andriamanitra le lela Zakaiosy voalazan'olo hoe mpanota satria jesosy tsy tonga mba hitadin'olona marina fa tonga mba hitadiny mpanota vonjeny ka ianareo zay mahita sy mandray andro any zany zao de tena tian'Andriamanitra ho vonjena ny fanahinareo tian'Andriamanitra ho vonjena tian'Andriamanitra ho avotana jesosy kristy no lalana entin'Andriamanitra matateraka zany eo fiainanareo zany ke riavana malala no antony mahatonga an'Andriamanitra mahatonga an jesosy melon'ny ny akarantany an-danitra de namory andreo apôstôly namory andreo mpianatra izy de zao ny afaritsafatsy jesosy za io andeha ka misy andraikitra lehibe akiniko aminareo mandeha ianareo any am'ty zao tontolo zao ty ka mety hory filazantsara amin'olombelona rehetra ny filazantsara matsiaraka voalazan'ny Paoly apôstôly Romanina 8:1 herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany misy herin'Andriamanitra io filazantsara io ka rehefa ino hotoriny hoe jesosy maty teo ambony azy fijaliana jesosy nalatratra teo ambony azy fijaliana jesosy nalevina jesosy atsanga tamin'ny maty velona tsy miovo omaly an'io ary mandrakizay rehefa izany ho ambaraman'olona de misy herin'Andriamanitra miasa am'izany fanambarana izany matonga ny olo ho vonjena amin'ny lafin-javatra rehetra ho jesosy mandehana ianareo ka mitory filazantsara ny olombelona rehetra ny ompon'Andriamanitra de hoe ny olombelona rehetra zao tontolo zao no ho avotana ka manana tompo manokana ianao zay nandrea tam'ty androandroany ity ho vonjeny sy ho avotana ianao ny dera ny aja ary ny voninahitra ny atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fane masina zay zany ny afatra entiko anareo raha sitrakareo mandre an'izany afatra zany tongava anareo ao figonareo fiandrondra kely manao fotoan-dehibe zahay ao isky ny alady amin'ny enin'ora amin'ny valora amin'ny folora amin'ny ribefolo amin'ny roora asaina anareo ho tonga tompoko asaina anareo ho tonga ila zao ny namana rehetra ho tonga fa zao ny androm-pamonjeny androm-pakasitrahana tianareo ny tompoandriamanitra zay zany tompoka de mametraka ny mandram-piona manao veloma amin'ny manaraka tompoka andao hivavaka sika rehetra tompoandriamanitra o de raina mandrakizay ianao satria afaka nijoro nanambarany tenao tam'ty androandroany ity tonga kehitriny ny androm-pahasoavana ho an'ny olona rehetra ka ho vonjena izy Andriamanitra ho vonjena tokoa izy ho afahana izy ho afahana izy ho sitranina izy ho sitranina izy amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen. filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao am'ty androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramy fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana refy Androndrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana
zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka, nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora, ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora, kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiaravavaka no ataontsika ao, ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga, ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Andronakely. Manaterana anao eo anamiko, eo aminay amin'io alatsinan'io. Samy tain'Andriamanitra.
Timatutunya tesosyo Famara kaminawe Ifyana kurecha tesosyo Famera kananawe Ilobi kurecha tesosyo Famera kananawe Timatutunya tesosyo Famara kaminawe Timatutunya tesosyo Acclamons fort pour le Seigneur. Filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao am'ty androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompolim-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy makaka fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany ko amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiarana vavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany ko de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely manateranao eo anamiko eo anaminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra. Tsara nao. Akenao ika mafiano e tompo tsara nao. Bye.
mangiare tu pozzare no. Ukotsariano mangiati sai di fammi ciapuna. Ukotsariano mangiati sai di fammi ciapuna. Ni vao che si infilenese e già te sosia dei lasa ne zara no. Sanan, t'es tous des non. Oui, Dieu est bon en tout temps. Tu es bon en tout temps. Oui, Seigneur. Nous le proclamons ce matin que tu es bon. Tu es bon envers nous le jour. Tu es bon envers nous la nuit. C'est pour ça que nous te louons. Nous élevons nos mains pour te louer, Seigneur, par ta bonté envers nous. Le souffle de vie que tu renouvelles tous les matins, ça prouve à quel point tu es bon envers nous. Nous te louons car tu es bon envers chacun de nous, malgré tous les manquements et malgré toutes les fautes qu'on a pu commettre devant ta face. Oui, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons car tu es bon. Tu es bon. Salmin, c'est société, non?